Nandritra ny fivoriana rahan'ny Praiministra Christian Tsay sy ireo voakasika niady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo any FAHATRA Atsimo tany Amboasary androany alatsinainy no nanambaran'ny lehiben'ny gouvernemanta fa mitentina valo arivo tapitrisa ariary ny vola hatokan'ny fitondra mpanjakana hiadiana amin'ny Kere. Voalazany fa sehatra efatra no ampiasana ny vola dia ny fanomezana sakafo mafana ireo ankizy sy ray aman-dreny mila izany, ny famatsiana rano fisotro madio, ny fanomezana vola ireo isan-tokantrano sahirana ary ny famatsiana fanafody ireo CSP. No maren'ny filohan'ny gouvernemanta fa ireo izay mbola tsy nahazo mihitsy na ireo izay tsy tafiditra anaty lisitran'ireo mahazo fanampiana amin'ireo mpiara-miombonantoka no lahara-pahamehana azo ireo fanampiana ireo tafiditra ao anatin'ny fampiasana vola ihany koa fananganana ny foibe fandraisana antanana ireo maratra trany tsy fanjarian-tsakafo sy ny vola hety mampiodina ny foibe mpandrindrana ny fanatanterahana niady amin'ny Kere. Tapaka nandritra ny fivorian'ny komite resam-pirenena amin'ny Lalaon'ny Nosy na ny TSY tamin'ny farany herinandro teo fa i Madagasikara no handray ny Lalaon'ny Nosy 2020 amin'ny taona 2024 vaovao izay no mafisiny sy tena Andriasolon'ny Aiko filohan'ny komite olimpika malagasy tompon'andraikitra iray ao ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahan-tena. Nosy Maldiva moa no voasafidy handray ny lalao tany am-boalohany fa noho ny fahasahiranana nateraka ny valanaretina coronavirus dia nilaza ho tsy afaka handraindray ity firenena ity. Milaza nefa fonina handray ireo mpizahan-tany na ireo avy eto toerana na ireo avy any ivelany ny mpandraharaha eo amin'ny sehatra ny fizahan-tany raha nambaran'ny Centre Afrique talepanatanteraka eo anivon'ny Confédération du Tourisme de Madagascar na ny findronan'ny mpisehatra eo anivon'ny fizahan-tany eto Madagasikara. Nanazava ity mpandraharaha ity fa efa nandalo sy navita fiofanana rehetra mikasika ireo fipetra-ra-pahasalamana ireo mpiasa rehetra sy mpisehatra eo amin'ny sehatry ny fizahan-tany. Raha nitatitra anaty ity vonona ity dia ny fisokafan'ny sisintany ihany no afaka anarina an'ity sehatra ity izay vao mafy indrindra tamin'ny fiatraikan'ny valanaretina COVID-19 amin'izao fotoana izao. Raha ny fanazavana hatrany dia firenena 5 aty Afrika sisa mbola manakatona ny sisintany na i Kenya izay firenena tsy lavitra antsika azy dia efa misitraka ny fiverenan'ny mpizahan-tany ho hatrany izy ireo.